Bonjour daholo tsika rehetra, ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany eny ho amintsika mandrakariva. Asa manahoana ny toetrandro ny amintsika any dia aminay aloha malomaloka amin'izao fotoana izao. Fa noho ny fahasoavan'ny tompo aloha dia isaoran'ny tompo mbola afaka mifanatra tavy eto indray tsika noho ny fampianarana amin'ity anio ity. Ary ninona zavatra nitranga teo amin'ny fiainantsika tao anatin'ny nenemana iny fa vao isa-maraina ny famindrapon'Andriamanitra. Dia ampetratsika ambavaka indray ny fotoanantsika sy ny fiarahantsika eto amin'ity anio ity, satria fantatsika tsara fa ny famoakevitra ny faminaniana dia tsy efa ny fahendren'olombelona na ny fahalalany fa amin'ny fanan'Andriamanitra irery ihany. Ka alohantsika hanohizana ny fotoana izany dia manasa antsika ary hiaraka hivavaka izany. Hivavaka ry isika. Jehovah Andriamanitra raha io, rahanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Ianao no nanomenay ny Kristy Jesosy mba ho avitra izahay. Eny ho ianao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fanana ny fiainana mandrakizay. Ary ianao ihany koa no miteny Andriamanitra manao hoe izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Raha io mana masina anay ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Misaotra anao izahay ny amin'ny fahasoavana izay ataonao aminay isan'andro, ny amin'ny tombonandro mbola mahavelona anay ary indrindra ny amin'ny mbola ahafahanay mihaino ny teninao. Satria ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka raha misy marary ny tokantrano ny Tompo, dia aoka ny Andriamanitra ilay teninao hitondra fahasalamana, hery sy tanjaka ho an'izay marary. Ary aoka ilay dia kapoka taminao hitondra fanasitranana. Dia ho sitrana n'izay marary Tompo. Eny Andriamanitra ray, ankehitriny izay dia hianatra ny teninao koa mangataka aminao izay raha io, aoka ireny fanainao masina, no hirotsaka aminay amin'ny fahafianoana, ka izy no ampianatra anay ny teninao. Sokafo ny fonay Andriamanitra, sokafo ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Ka dia mitenena raha io fa vonikeno izay vahoakanao. Izay Tompo miaraka eto amin'ny teny ity. Dia mpanomy tsy mahasoa ihany ary tsy matoky eo anatrehanao. Mpanota izahay. Firenena maloto molotra izahay. Ary raha ny fikasanay dia ratsy ihany mandritry ny andro. Raha ny ataonay dia tsy izay sitrakay ny tianay, izay tsara tianay atao no ataonay fa ny ratsy izay tsy sitrakay. Iza no hanafaka anay amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Izany no nahatongavanao Jesosy hamonjy anay, hanamarina anay. Dia mifona Tompo ny amin'ny helokaisy ny tsy fahamarinanay rehetra. Eo am-pelantananao Jesosy no ametrahanay ny helokaisy ny tsy fahatanteranay rehetra. Dia mangataka aminao izay Jesosy io, divy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka, hamarinja noho ny amin'ny rahanao Jesosy ary aoka ny ho vita fihavanana amin'ny raha izy ny an-danitra. Ny angatahana aminao Kristy dia aoka ianao ny velonao anatinay fa tsy izay tsy ny velona. Ary amin'ny ho avy dia arovy izay Tompo mifakabana amin'ny filan'ny nofo sy ny faniriny. Aoka ny anjelinao Jehovah hitoby manodidina anay amin'izao fampianarana izao. Sy ny fitaovana rehetra izay ampiasainay tsy hanana Satana fahefana na dia kely aza. Aoka ny rahanao andrakotra izany Kristy ho famantarana, tsy hanana n'ilay ratsy fahefana. Na ho azo tsampina Tompo na dia kely aza. Fa ilay devoly Satana kosa rehefa valy efa resy, dia roahanay amin'ny anaran'i Jesosy tsy manana anjara, tsy manana pahefana amin'ny fampianarana ny teninao, na amin'ny tokantrano izay mandray ny fampianarana, na amin'ny olona tsiraray avy ny tokantrano any. Ka ny nasan'ny devoly hoentina miasa amin'izao, manafika izao fampianarana izao, na manafika ny tokantrano sy amin'ny toerana izay noana izao fampianarana izao, na manafika ny olona izay mihaino izao fampianarana izao. Dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ianao ry Satana, fa levonina ianao noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay Kristy. Lasa ny hafa, mandevina anao sy ny asanao rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay Jesosy. Amin'ny anaran'i Kristy. Ravy Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ary tsy mananjara aminay na dia kely azy. Fefaleviny Satana noho amin'ny rahany Kristy sy ny fofonay Jesosy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, ka lazay ny naranao mena voninahitra ianao. Dia meteza raha io ampianatra anay indray ny teninao ianao amin'ny teny ity.
vonikeny izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy tompona ny ratana izany vavaka izany ray eto anatrehanao. Halleloia, amen. Irosoarintsika ny lesona indray amin'ny teny ity. Resantsika afara zany dia niresakitsika mikasika le resaka hoe hierarchie zany na resaka hoe ambaratonga pahefana zany eo amin'ny lafiny hoe satria niresakitsika zany hoe fiangonan'Andriamanitra hoe inona moa zany amin'ny hoe raha am-piangonana dia manahoana ny tokony ho toetrany lahy na toetrany vava rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Dia hoe ny lahy izy dia maninona tsy tokony sarin-doha satria izy endriky ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy misarin-doha zany lehilahy dia manome voninahitra an'Andriamanitra izy. Dia ny vehivavy ihany koa dia zao hoe ny vehivavy dia zao aoka hisarin-doha ny vehivavy izy rehefa aminanina mivavaka mba amme voninahitra ny lohany izy. Iza le lohany omena voninahitra io dia le ambaratonga pahefana zany eo alohan'ilay vehivavy io. Dia hoe iza ny lohan'ilay vehivavy moa zany fa Andriamanitra zany no faratapony. Kristy no manaraka azy, ny lahy manaraka ny Kristy. Dia hoe ny lahy ny lohan'ny vava izy ary Kristy ny lohan'ny lahy ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Izay zany hoe raha mivavaka zany ny lahy dia tsy misarin-doha izy endriky ny voninahitr'Andriamanitra. Ny vehivavy ihany kosa dia zao raha mivavaka izy dia zao misarin-doha izy manome voninahitra ny lohany. Fa raha tsy misarin-doha izy dia maninona tsy manome voninahitra ny lohany, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izany izy. Ary ny antony koa izy teneniny mahatonga ny vehivavy tokony sarin-doha dia zao io ihany koa izy le endrika an'ilay fahefana zany izay atolotry ny anjelany koa an'Andriamanitra. Satria ny anjelany koa zany manana io marika pahefana io eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Dia ny vehivavy koa tokony marika an'izay mari-pahefana zay. Ka mari-pahefana manome voninahitra an'Andriamanitra zany izy raha mivavaka na maminany, zany hoe na mianatra ny tenin'Andriamanitra izy na mivavaka zany dia tokony misarin-doha ny vehivavy zany. Dia ozy izy hoe mety ve raha tsy misarin-doha ny vehivavy dia niteneniny tsara le izy hoe ny natiora aveo izy tsy mampianatra anareo fa ny lehilahy izy raha lava volo dia zao maninona afa-boninahitra izy fa tokony hetezana ny volony zany. Fa ny vehivavy kosa izy raha lava volo dia voninahitra ho azy iny. Zany hoe le volo fohy ny lehilahy zany voninahitra ho an'ny lehilahy, ny volo lava ho an'ny vehivavy voninahitra ho an'ny vehivavy. Ka rehefa mivavaka zany ny vehivavy dia zao hoe iny voninahitra an'iny zany satria ny nomena anazy zany ho fisaronana iny volony iny. Dia iny nefa voninahitra ho an'ilay vehivavy iny. Ka rehefa mivavaka izy amin'Andriamanitra dia tsy maintsy takonana zany iny voninahiny iny fa iza ny tokony homena voninahitra? Andriamanitra ny tokony homena voninahitra. Ka raha ohatra zany ka mahamenatra ny vehivavy amin'izao fotoana zao moa ny olona zany manao n'importe quoi, na te-hanao sola izy na te-hanao fohy volo izy. Fa zay zany natiora zany dia zay hoe ny vehivavy raha fohy volo zany dia zao na hoe aratana ny lohany dia mahafa-boninahitra azy zay. Ka raha ohatra zany ka mahamenatra ny vehivavy no aratana ny volony satria afa-boninahitra izy amin'izay raha mindreo amin'ny natiora zany nanaovan'Andriamanitra ny olombelona hoe mahafa-boninahitra azy no aratana na hoe fohy ny volony dia zao aoka izy sarin-doha. Izany hoe rehefa mivavaka isika amin'Andriamanitra dia esorinao le voninahitra ao fa Andriamanitra no omena voninahitra. Zay mahatonga ny vehivavy misarin-doha zany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia inona ny tenin'ny apôstôly Paoly? Zavatra namararany azy dia zao hoe raha misy olona ao izy tsy manaiky izany fampianarana izany, alao izy tsy hanaiky izy. Fa zao kosa ny vahoakan'Andriamanitra izy na ny fiangonan'Andriamanitra izy dia tsy mba miady hevitra ny amin'izany fa manaraka zany izay voasoratra hoe izay zany ny sitrapon'Andriamanitra dia manaraka an'ilay sitrapon'Andriamanitra. Dia niverenantsika kely zany io ny resantsika lesona tamin'ny farany hoe eo mantsy le resabe amin'izao fotoana zao zany satria ny vehivavy zany efa nahazo an'ilay hoe émancipation. Ina moa le hoe nahazo fahafahana zany ny vehivavy, ohatrany hoe fahefahana fitoviana amin'ny lahy, hoe mitovy ny zoan'ny lahy sy ny vavy amin'izao fotoana zao. Ary zany ny zavatra hoe
avoizina zany eo amin'ny fiarahamonina zay misy amintsika zany. Ka tena hoe ampitoviana mihitsy zany ny zoan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny zavatra misy anefa dia ity. Andriamanitra no nametraka ny hierarsia io satria ny teneny nametraka le ambaratonga-pahefana zany. Satria ny apôstôly Paoly mihitsy dia miteny. Zaho ozy izy mampianatra anareo tahaka ny fampianarana azy azoko. Dia ozy koa izy mbola mitenany koa ny apôstôly Paoly. Aoko nareo anahaka tahaka ny anahafako an'i Kristy. Ka eo zany le zavatra anankiray dia zao hoe tsika manahaka an'izy tsika. Kristianina tsika manahaka an'Andriamanitra tsika zany. Manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ka raha miteny Andriamanitra miteny. Manambara manao hoe iverenantsika kely izy eo amin'ny Korintianina toko 1:20. Korintianina voalohany toko 1:20 iverenantsika kely zany. Dia ina ny zavatra teneniny eo. Eo amin'le vakiko mihitsy le andininy voalohany sy ny faharoa izy. Aoka nahaka ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Dia toy izany. Ary midery anareo satria mahatsiaro ahy amin'ny zavatra rehetra ianareo sady mitana tsara ny fampianarana natolotra araka ny nanolorako azy taminareo. Mitana tsara ozy izy. Manino ny fampianarana natolotra araka izay nanolorako azy taminareo. Zany zany fampianarana natolotra ny apôstôly. Izay fampianarana izay nefa avy amin'ny Kristy no nazon'ny apôstôly an'izay fampianarana izay. Dia eo amin'ny andininy fahaefatra izy. Eo amin'ny andininy fahatelo izy dia ahoana izy eo amin'ny andininy fahatelo. Ary tiako ho fantatrareo izy fa Kristy ny lohan'ny lehilahy ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Eo zany le ambara-tonga-pahefana napetraka zany eo amin'ny eglizin'Andriamanitra na ny fiangonan'Andriamanitra. Fa mariako tsara fa le resaka hoe le resaka hoe famezana le resaka fitenenana ange hoe tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy tsy sanatriany zany hoe fanambaniana ny vehivavy. Zay mantsy ny tonga dia raisin'ny olona raha vao miteny zay hoe fanambaniana ny vehivavy atao tsinitsina ny vehivavy tsy zay mihitsy le izy. Fa ito zany resaka hoe ambara-tonga-pahefana nomen'Andriamanitra. Satria hoe ny lahy ny lohan'ny vavy. Dia ary ny vehivavy izy dia zao namboarin'Andriamanitra tamin'ny taola tehezana nalaina tao amin'ny lahy izy. Dia raha miteny zany hoe ny fitovian'ny lahy sy ny vavy amin'izao fotoana zao ary fampianarana voizina le izy dia ny azo ambara amin'izay dia zao hoe fanao n'izao tontolo izao zany zay zavatra zay le hoe usage des nations. Fomba n'izao tontolo izao zay. Normal zany satria zareo nke tsy manompo an'Andriamanitra. Normal zany satria gentilisa izy. Izay fomba n'zareo zany zay fa fomba tsika miresaka amin'ny maha-kristianina tsika izay ny rafitra zany napetraka Andriamanitra. Dia mitoy le fampianarana zany. Eo zany mipetraka zany le fahefana teo hoe amin'le andininy fahatelo averiko tsara izy ary tiako ho fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy ozy izy rehetra ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy ary ny Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Zany hoe Andriamanitra ny faratapony, Kristy manaraka azy ny lehilahy ary ny vehivavy. Zay zany ny rafitra napetraka Andriamanitra. Araka ny fahefana io zany dia ny zavatra misy dia ity. Verenako tsara le izy teo hoe tsy hoe fanambaniana izy io. Tsy hoe fanambaniana ny vehivavy izy io. Fa rafitra napetraka Andriamanitra. Ka ny faneketsika ny lahy zany araka ny tenen'i Kristy dia zao tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy. Satria izay mantsy le izy le fampitahana zany ny fiangonana amin'ny Kristy no ampitahin'Andriamanitra ihany koa ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy. Tahaka ny fiangonana izay manaiky an'i Kristy izy dia aoka tahaka n'izany koa no aneken'ny vavy ny lahy, tahaka ny anekena ny tompo. Zany hoe raha manaiky ny lahy zany ianao tsy hoe manaiky bêtement fotsiny na manaiky tsazoka fotsiny fa hoentinao eo amin'Andriamanitra no anekenao ny lahy zany. Fa tsy hoe zay zany no zavatra tsy maintsy ataoko dia tsy maintsy manao an'izay zavatra zay zany. Dia jereo tsara aty amin'ny Kolosianina aty fa zao ny tenenina aty amin'ny Kolosianina toko 7 andininy 9 dia ny andininy 7. Kolosianina toko 7 miresaka an'io zany izy le resaka le hoe
rafitra io nambara tonga pahefana zany eo amin'le hoe lasy ny vavy zany tsara tiany tsara zany manitsy an'izay zavatra zay zany zavatra petraka Andriamanitra satria eo anatin'ny resaka le hoe fomba fanaon'izao tontolo zao zany le izy. Andininy 12 dia zao no zavatra teneniny ato. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo miverina le izy. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka manino izy izy? Araka izay mety atao amin'ny tompo satria izay zany no mety atao amin'ny tompo. Tsika milaza hoe tsisy an'izany intsony zao. Manompo an'i Kristy ianao sa tsy manompo an'i Kristy? Manompo an'Andriamanitra ianao sa tsy manompo an'Andriamanitra? Manohatra an'izay zany ianao dia manohatra n'isa? Manohatra ny fahefan'i Kristy zany ianao amin'izay fotoana zay. Ianareo vehivavy izy izy maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo izany. Zay zany le izy. Dia eo amin'ny 9:20 iny teneny ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ny vehivavy ndray zany, ny lehilahy ndray zany raha manaiky azy ny vadiny. Na tsy eo zany eo mantsy be dia be koa mantsy izay zavatra zay hoe rehefa tsy manaiky ianao dia za tsy tia anao. Zay zany le izy. Na koa izy le vehivavy koa hoe za tsy manaiky anao, zao ve ny fombanao, za tsy manaiky anao zany. Fa ny adidinao dia zao mampiatra izay lazain'i Kristy ianao. Hozy ny tenin'Andriamanitra ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Fa raha manaiky an'i Kristy ianao, fa angaha ianao zioga ny anekenao an'i Kristy. Noho ny fitiavanao an'i Kristy no anekenao an'i Kristy. Noho ny fanajanao an'i Kristy no anekenao an'i Kristy. Tahaka izay zany no anekenao ny vadinao ihany koa. Dia eo ihany koa zany le hoe ny areo lehilahy izy dia manino? Tiava ny vadinareo ary aza manao izay mampasosotra azy izy. Dia ianao koa zany tia ny vadinao ianao. Tahaka ny tiavanao an'i Kristy koa ny tokony tiavanao ny vadinao zany. Anehoanao ny fitiavanao fa tsy hoe manaiky ianao dia ampanimponao, ampahorianao ny vadinao satria hoe manaiky anao izy. Fa amin'ny fitiavana no iarahanao aminy sy ny amin'ny fiarahanao amin'ny fiainanao andavanandro miaraka amin'ny vadinao zany mikasika an'izay zavatra zay. Dia izay teneniny tao amin'ny Petera rehefa nijerentsika iny zany, raha verenantsika kely tao amin'ilay Petera tamin'ilay resaka hoe fomba fitafy iny dia jereo tsara inona ny zaharesahany io. Petera voalohany toko fahatelo. Petera voalohany toko fahatelo dia vakitsika ilay andininy voalohany io. Dia inona ny zavatra teneniny io? Satria io mantsy rehefa avy eo ilay resaka le hoe aoka ny resaka mikasika ilay resaka hoe fomba firavahana, fomba fitafiana, hoe ahoana ny fomba fitafy kristianina na fitondran-tena zany. Dia eto amin'ny andininy voalohany izy dia izao ny zavatra teneniny ato. Ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondran-tena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny. Manao izy ianareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondran-tena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny. Raha ohatra zany le vehivavy manaiky ny vadiny zany fijoroana vavolombelona zany. Vavolombelon'i Kristy izy. Na ho an'ny vadiny ary izy vavolombelona ho an'i Kristy ihany koa ny fitondran-tenany. Dia zay mahatonga le lehilahy rehefa avy eo hoe misy teny zay anatin'ny Baiboly sambatra hozy izy zay manana an'izany hoe vehivavy vertueuse zany. Tsy haiko loatra moa mandika le izy amin'ny teny gasy zany ohatrany hoe vehivavy matahotra an'Andriamanitra zany, izay zany ny azo ilazana anazy. Sambatra ny manana vady hoe matahotra an'Andriamanitra zany, iny femme vertueuse, makarakara ny tokantranony izy, tena makarakara ny zanany izy, makarakara ny vadiny izy, ny zavatra rehetra zany masahana ny tokantranony satria izy zany no misahana an'izay tokantrano zay. Zany akory tsy fanambaniana satria mbola betsaka indray no miteny zany. Vehivavy zany dia natao anao raharaha ohatrano fotsiny zany ny asan'ny vehivavy. Fa ny vehivavy koa amin'ilay vehivavy femme vertueuse teneniny soratra masina ary dia izy mihitsy no mbola mitady vola, mbola misy fotoana mipartisipe amin'ny resaka fidiram-bola ao tokantrano ihany koa ary izy manana mikarakara ny mpanompo sy ny karazany. Rôlina ny daholo zay. Fa ny tokantrano zany dia vehivavy mihitsy no misahana ny tokantrano. Ny épanouissement na ny hoe ny resaka ohatrany hoe
ny soa azo zany eo amin'ny tokantrano dia ny vehivavy no miandraikitra n'izay zavatra zay. Dia izay mahatonga azy hoe eo amin'ny 1:5 izy dia jereo tsara inona zavatra tenenina amin'ny 1:5. Raisitsika kely ilay izy teo dia izao no tenenina. Dia tahaka ny Sara hozy izy izay nanaiky any Abrahama ka nanao hoe tompoko dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Tsika milaza fa taranak'i Abrahama. Fa taranak'i Sara koa tsika zany. Ny vehivavy ihany koa zany dia ao anatin'izay zavatra izay. Dia hozy izy raha nanaiky any Abrahama i Sara. Dia ohatr'izay ihany koa zany tokony ho fitondratenan'ny vehivavy kristianina rehetra zany. Arak'ilay teny teo manambara manao dia tahaka ny Sara izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko. Dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Dia tonga ilay fitenenana manao iza ary ny tokony hanony? Andriamanitra sa izao tontolo izao? Iza ny tokony hanony? Raha kristianina tsika dia mazava ho azy Andriamanitra ny tokony hanony. Raha izao tontolo izao miteny manao hoe mitovy ny roa ny lahy sy ny vavy, velohan'izao tontolo izao zany. Raha ohatra teo amin'izao tontolo izao ianao dia afaka manaraka an'izay zany ianao. Fa raha amin'Andriamanitra ianao dia izay zany ilay rafitra omen'Andriamanitra. Fa tsy afaka hiteny ianao manao hoe za sady tsy manaiky fa zay efa lozan'ny toetrandro amin'ny fampianarana zany. Izay ilay hoe misabaka izay. Izay ilay tenenin'Andriamanitra hoe halan'Andriamanitra satria nahoana? Ahoana izy Andriamanitra? Ity fireneny ity izy manaja amin'olony fa lavitra ny fony. Raha vao manao an'izay zany ianao dia amin'ny foavanao no miteny tiako Andriamanitra. Nefa rehefa manaraka ny teniny ianao tsy manaraka, lavitra n'Andriamanitra ianao. Halan'Andriamanitra ianao. Aza manao fahavalon'Andriamanitra. Fa izay zany ilay tenin'Andriamanitra. Mikasika ny zavatra izay. Jerentsika koa aty amin'ny Efesianina 5. Amin'ny Efesianina ihany koa izy mbola miteny. Izao no teneniny ny Efesianina 5 dia ny 2:20. Miresaka an'io ihany koa izy. Efesianina 5 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Efesianina 5 2:20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Marioko tsara, veriko tsara fa tsika mijery an'ity resaka hoe manekeny vadinareo ty, aiza ny misy an'izy ity? Aty amin'ny epistily ange tsika miteny an'ity fa tsy any amin'ny testamenta taloha. Eo mantsy ilay miteny foana ilay hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana fa marihana tsara fa aty amin'ny epistily tsika no miresaka eto. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo, miverina foana ilay izy tahaka ny anekenan'ny tompo. Dia toy izany fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny teny. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy no aneken'ny vavin'ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Izay zany ny rafitra napetraka any. Tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy amin'ny zavatra rehetra. Dia tahaka n'izay koa ny tokony aneken'ny vavin'ny lahy. Izay ny rafitra napetraka Andriamanitra zay. Manohitra an'izay ianao, manohitra ny rafitra ny Kristy ianao. Dia amin'ny 5:20 dia miverina indray ilay resaka hoe resaka ilay fitiavan'ny lahy zany 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Eo ilay niresantsika teo zany. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Dia eo koa zany ny amin'ny zavatra rehetra. Kristy nge tena maty hatramin'ny fahafatesana ho an'ny fiangonana. Tena hoe nanao sakrifisy zany izy ho an'ny fiangonana. Dia izay fitiavan'ny Kristy ny fiangonana izay koa zany tokony fitiavan'ny lahy ny vavy. Fa tsy hoe ilay manaiky fotsiny dia manaiky ianao. Tena tsy misy olona nge dia tena tsisy fitiavana mihitsy. Fa io zany manina réciproque zany io zavatra io. Dia averiko tsara izy. Ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany hamonjy azy. Mba hahamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Mba ho raisiny ho amin'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na izay toy izany. Fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tian'ny vadiny
tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Ahoana ny tenany? Tenanao ve dia ho ampahorianao? Tenanao ve dia ho ampijalianao? Ka rehefa tsy tianao atao amin'ny tenanao ilay izy dia aza atao amin'ny vadinao ihany koa izany izay. Ny ianao misy zavatra tena tsy tianao mihitsy nefa ataonao amin'ny vadinao daholo izay zavatra izay. Nefa Kristy, inona zavatra nataon'i Kristy? Ahoana izy? Mba hamasinany azy, amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Mba ho raisinao amin'ny tenany ihany, mba ho raisinao amin'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina. Izay ny tanjon'i Kristy. Na fiketronana na izay toy izany. Mba karakarainao koa izany ny vadinao. Raha mba ohatra mba tsy dia tsara loatra ny akanjo nefa mba manana moyen mba vidianana akanjo ianao izany, manana dia mba vidianana akanjo tsara izy izany. Mba karakarainao izany izy. Mba rehefa reraka iny izy mba orina kely aloha malala. Izy marary. Aizany tsy mety. Dia hoza vehivavy mitokony anakin'ny lakonana anao an'izany. Aiza ilay fitiavana any amin'izany? Rehefa marary ny fiangonana nga Kristy tsy manasitrana ny fiangonana. Rehefa migadra nga Kristy tsy mamarina any ampigadrana. Rehefa misy marary, rehefa misy kamboty nga iry ambany iry avelan'ny Kristy eo ny kamboty iny. Dia ohatr'izay koa izany ilay fitiavana ilay vady izany anahoana amin'izay fitiavana izay. Ilay fitiavan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fitiavan'izao tontolo izao. Ilay fitiavan'Andriamanitra fitiavana manome. Izay ilay fitiavan'Andriamanitra. Fa tsy miandry atolotra. Izay ilay fitiavan'Andriamanitra izay. Izay zany asehonao koa izany izay fitiavana izay zany. Dia ahoana izy? Dia izay hoe aoka hozy izy ny lehilahy dia izao ho tian'ny vadiny tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana. Ary nanolatra ny tenany, nanolotra ny tenany hamonjy azy zany. Tapitra ny lesitsika mikasika ilay resaka hoe abomination na hoe ilay favetavetana zany. Inona moa ilay hoe favetavetana? Mamitina azy zany tsika eto. Ilay favetavetana dia ilay hoe ny fanompo-tsampy sy ny fanaony izao tontolo izao. Marihana fa ny filana rehetra ranofy ihany koa dia azo antsoina hoe fanompo-tsampy. Ka amin'izao tontolo izao zany dia manana ny fanaony izao tontolo izao. Fa ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia izao. Mamitina ny lesitsika zany. Dia izao ny zavatra tenenina aty amin'ny Leviticus izay efa hitantsika ihany fiverenantsika kely. Mikasika an'izay. Leviticus 7:12 dia ny 9 ka hatramin'ny 13. Leviticus 7:12 dia ny 9 ka hatramin'ny 13. Inona ny zavatra mitenenina tao? Amin'ny anaran'i Jesosy, ahoana ozy izy? Ary Jehovah niteny ta Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe. Arak'ilay tenenina hoe iza moa ny zanak'Israely? Itsika nge ny zanak'Israely ara-panahy. Ilay fiangonan'Andriamanitra no antsoina hoe zanak'Israely. Ka io zany tsy misy tsony ilay hoe zanak'Israely ara-nofo hoe natokana ho azy irery ihany ny famonjena. Fa amin'izao fotoana izao ny zanak'Israely dia hoe zanak'Israely ara-panahy. Satria izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay ninony anarany. Dia ireo izay nino sy atao batisa zany. Dia ireo natsoina hoe taranak'i Abrahama, ireo natsoina hoe zanak'Israely. Dia eto izy dia hozy izy, ary Jehovah niteny ta Mosesy ka nanao mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izao no Jehovah Andriamanitrareo, aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta izay nonenanareo, ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany. Aza manaraka ny fombany ozy izy. Manana ny fombany izao tontolo izao misy atsika na eto Frantsa izay mipetraka, manana ny fombany izy eto. Tsika mety meny koa mety any amin'ny toerana hafa any, amin'ny Madagasikara na amin'ny toerana hafa any, manana ny fombany koa ny firenena malagasy. Fa ny tenin'Andriamanitra zao raha ny Kristy zany tsika. Aza zanak'Israely tsika dia zao. Aza manao ny fanaon'ny tany Egipta hozy izy, izay nialanareo, toerana nisy anareo taloha zany. Aza manao ny fanaon'ny Kanana koa izay toerana misy anareo amin'izao fotoana izao ihany koa. Aza manao ny fombany hozy izy. Inona mahatonga ny hoe aza manao ny fombany? Dia eo amin'ny 4:20 izy miteny an'izay antony izay hoe maninona moa tsy tokony manao ny fombany sika zany. Dia izao ny teneny amin'ny 4:20 ny amin'ilay faha voalazantsika rehetra eny. Aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory,
fa izany rehetra izany no nandotony jentilisan'ny tenany izay efa horoako eo anoloanareo. Dia io fa zavatra fandresantsika teto tsara izy io, nanao hoe rehefa hiditra teo amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia tonga tamin'ny faratampony ny fahotan'ny Amorita. Izany hoe tena niaina tao anatin'ny fahavetavetana amin'ny fahafenona izany ny pon'ny Amorita. Vokatra ny fahotana izay nataony dia ny fenon'ny faharatsiana ny tany izay niainany. Ka alohan'ny ampidiran'ny zanak'Israely, alohan'ny ampidiran'Andriamanitra ny zanak'Israely hiditra teo amin'ny tany Kanana dia zao tsy maintsy roahana ny ponina ho aminy, ho aringana ny ponina ho aminy, satria nanimba ny tany izy. Hitantsika ihany koa tamin'ny andro safidrano nipaka tamin'ny lanitra ny fahotany zanak'olombelona. Mandritry ny andro feno faharatsiana ihany ny lalan'ny olona hozy izy Andriamanitra, ny fon'ny olona feno faharatsiana. Ka nanapa-kevitra Andriamanitra andringana ny ponina rehetra amboniny tany sy ny zavaboary narian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rano. Vokatry ny fahotana naringan'Andriamanitra izay satria nanao nampahory ny tany ihany koa ny zanak'olombelona tamin'izany fotoana izany. Dia naringan'Andriamanitra tamin'ny safidrano. Sodoma sy Gomora ihany koa nipaka tamin'ny lanitra ny fahotany tanàna io. Naringan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afo koa izany tanàna izany, hanavaozana. Ity tany misy atsika ety ihany koa. Tenin'Andriamanitra milaza ny Apokalypsy mbola tsy tonga amin'izay ilay sika vao avy amin'izay tsika manao indro avaoziko ny zavatra rehetra hozy izy. Any amin'ny Isaia any izy dia manambara manao hoe hanao lanitra vaovao sy tany vaovao Andriamanitra. Ka rehefa hanao an'izay Andriamanitra dia zao hodiovan'Andriamanitra ity tany misy atsika ety, hanafongorana izay faharatsiana rehetra izay. Ka tahaka ny poniny Kanana izay feno faharatsiana dia zao arak'ilay teny teo manambara manao hoe aza mandoto ny tenanareo amin'izany zavatra izany akory, fa izany rehetra izany no nandotony jentilisan'ny tenany izay efa horoako eo anoloanareo. Izay zavatra nresantsika rehetrarehetra teto fa vetavetana nresantsika teto, na fomba fanaon'izao tontolo izao nresantsika teto, na fanompontsampy nresantsika teto, dia jentilisa mandoto ny tenany amin'izany zavatra izany. Fa aza manao an'izany ozy izy Andriamanitra. Fa maninona? Fa izany rehetra izany no nandotony jentilisan'ny tenany izay horoako eo anoloanareo. Ity tany ity koa izany dia zao maninona? Horohan'Andriamanitra ihany koa ny poniny eto ambonin'ity tany ity. Ary amintsika miteny zao efa mitsoka ny trompetra amin'izao fotoana izao. Efa manomboka mihita daholo karazana loza voalazo ny boky ny Apokalypsy ireo. Satria ho avy zany izay maninona izay? Ho avy izay fandringanana izay zany. Eo amin'ny toko 7 ihany zany tsika eo amin'ny Leviticus zany ho jerentsika ihany koa. Leviticus toko 7 dia ny 720 ka hatramin'ny 720. Dia na ihany koa ny zavatra resahany io araka ny fahitantsika. Fa izany fahavetavetana rehetra izany no nataon'ny tompon-tany izay talohanareo, ka dia naloto ny tany. Mba tsy handotonareo ny tany ka tsy handoavany ianareo tahaka ny nandoavan'ny firenena izay talohanareo. Fa izay rehetra manao izany fahavetavetana izany na dia iray aza dia ho vongorana tsy ho amin'ny firenena. Zany tsara. Andriamanitra ve dia misangisangy amin'izany? Tenin'Andriamanitra zany, mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika zany zavatra izay manao izany fahavetavetana izany dia maninona? Arak'ilay teny teo hoe averiko ilay izy, fa izany fahavetavetana rehetra no nataon'ny tompon-tany izay talohanareo ka dia naloto ny tany hozy izy. Mba tsy handotonareo ny tany ka tsy handoavany ianareo, zany hoe mandoa mihitsy zany io tany io, alohan'io tany io mivavana ianao. Tahaka ny nandoavan'ny firenena izay talohanareo, nalohan'ny ponina tao Kanana, nalohan'ny ponina teto ambonin'ny tany tamin'ny safidrano. Dia hozy izy fa izay rehetra ho amin'ny ho avy koa zany dia mbola miteny Andriamanitra fa izay rehetra nanao izany fahavetavetana izany na dia iray izy dia ho fongorana ho amin'ny firenena, zavatra nahazon'ny Israely ihany koa. Satria nahoana? Naveriny zanak'Israely izay fahavetavetana izay dia norohan'Andriamanitra niala tamin'ny tanin'ny Israely, lasa baby tany Babilôna izy. Lasa baby tany Babilôna ny zanak'Israely, lasa baby tany amin'ny firenena tany Mesopotamia iny izy. Baby tany ny zanak'Israely, vokatra n'izay. Vokatra ny fahotany zanak'Israely ihany. Tamin'ny l'an 70 voaroaka tany amin'ny tanin'ny Israely, tsy nanana firenena intsony ny Israely. Aty amin'ny 1948 izy vao tafaverina indray any amin'ny tanin'ny zanak'Israely. Vokatra n'inona izay? Vokatra ny fahavetavetana izay misy.
zay ngeny arak'ilay teneny fa zay rehetra manao zany favetavetana zany na de iray izy de fongorana tsy ho amin'ny firenena de mampametra-panontaniana ihany le izy raha miresaka antsika malagasy zany manao hoe mitaraina foantsika de ory aty Madagasikara mijaly sy ny karazana fa jereo nge ny fiainanao Madagasikara inona ny zavatra misy ny fanompontsampy mirongatra hatramin'ny nisy an'izany fampianarana fanompontsampy zany amin'ny télévision fa amin'izao fotoana zao lasa manana émission amin'ny télé ny tandala fomban-drazana mampianatra n'ireny fanompontsampy reny efa mirongatra le izy tsy vitan'izany fa eo ihany koa ny amin'ny lafiny maro samihafa ny faratsiana de miavosa zany le faratsiana zay misy eo amin'ny firenena malagasy hatrany amin'ny faratampin'ny fitondrana ka hatrany amin'ny aty amin'ny olona majinika indrindra de mihita daholo hita taratra any zany mandeha amin'ny vaovao isan'andro zao ny zavatra misy de mampametra-panontania de mitaraintsika manao hoe ny karana manjaka mitaraina ny sinoa mampahory eto ny sinoa zao tena efa tonga eto ny sinoa de efa ho avy koa de ny frantsay moa efa tsy tenenina fa efa nahazo toerana teo efa hatramin'izay de iny koa amin'izao fotoana izao ndray de ny rusy indray koa nefa tafaray miaraka amin'ny fitondram-pahefana malagasy de inona mahatonga an'izany vokatra ny faharatsiana misy eo amin'ny tany zany satria fa ary tsy resaka Madagasikara fa zao tontolo zao efa ho avy zay tonga zay satria le trompetra zany efa misoka amin'izao vanim-potoana misy atsika amin'izao fotoana zao ka raha ohatra araka ny mpon'ny tany Kanana no voaroaka teo anatren'Andriamanitra vokatry ny favetavetana zay nataony ho an'ireo kosa zay manao an'izany favetavetana zany amin'izao fotoana zao ary misy koa zany eo nanivon'ireo fiangonana milaza zo kristianina hita eo ihany koa zany favetavetana zany de mieritreritra vetsika hoe andovan'ny fanjakan'Andriamanitra raha misy zany favetavetana zany ny olona nanao an'izany ara voaroaka de anao mieritreritra za manao an'izany de za andovan'ny fanjakan'Andriamanitra fa iza no mandovan'ny fanjakan'Andriamanitra ireo zay manaiky ny tenin'Andriamanitra Leviticus 7:30 izy miteny an'izay de zao ny teneny amin'ny 7:30 koa dia tandremo izay asaiko tandremana mba tsisy ataonareo akory izany fanao vetaveta izany inona ny sen'Andriamanitra tandremantsika zay tsy mikasika ny favetavetana hozy izy koa tandremo izay asaiko tandremana mba tsy hisy ataonareo akory izany fanao vetaveta izany izay nataon'ny olona talohanareo ka aza mandoto ny tenanareo amin'izany mandoto ny tenanareo fa izao no Jehova Andriamanitrareo manao siny Andriamanitra aza mandoto ny tenanareo amin'izany fa izao no Jehova Andriamanitrareo tandremo izy ny didiko zay nasaiko ny teniko zay nasaiko no tandremanareo 7:4 sy 5 koa de mbola miteny zany izy ny fitsipiko no arahinareo ary ny didiko no tandremanareo anarahanareo azy izao no Jehova Andriamanitrareo miverina foana ilay izy manao signature Andriamanitra ny fitsipiko no arahinareo ny didiko no tandremanareo anarahanareo azy izao no Jehova Andriamanitrareo de ahoana izy amaranany azy aty amin'ny Apokalypsy satria mety mitentsika zany zavatra zany efa tany amin'ny testamenta taloha zany fa hitatsika ito amin'ny testamenta vaovao ary aty amin'ny Apokalypsy de faranany mihitsy izy io aty amin'ny Apokalypsy 2:20 de zao ny zavatra teneniny ato ahoana izy eo amin'ny 9:2 de ny 9:7 sy ny 9 de zao ny zavatra teneniny eo 9:2 no raisitsika de ny 9:7 sy ny 9 2:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina izy de Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana araky ny apakarina tahaka ny apakarina efa miainga eo amin'ny vadiny 9:7 izay maharesy no andova izany zavatra izany eo le tenenina teo hoe tsy hoe ianao manao izany favetavetany zany de ozy ianao za andovan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy nga io vitan'izany io fa izay maharesy izay manaraka le tenin'Andriamanitra le fitsipik'Andriamanitra le didin'Andriamanitra no miala amin'izany zavatra zany
izao no Jehovah Andriamanitrareo izy aoko masina nareo satria masina ao dia izay le teneny andininy fafito izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho Andriamaniny aho arizo zanako mipetraka foana izay famantarana izay zany ary ho Andriamaniny aho arizo zanako dia toy izany ihany fa ny osa ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao dratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany eo anatin'ny fary mirehitra afy sy solofara izany no fahafatesana faharoa fa ny osa ozy izy ny tsy mino ny vetaveta ny mpanao ody ratsy ozy izy dia reny dia anana anjara amin'iny amin'ny fary afo sy ny solofara ny vetaveta zany aiza ny anjarany tsy any Jerosalema vaovao no anjarany fa ny amin'ny fary afo sy ny solofara ny anjarany hitantsika teo daholo inona le favetavetana nandray ohatra tsika satria tany amin'ny testamenta taloha tena ny atantsika ohatra hoe mikasika ny favetavetana io dia hitantsika teo amin'le toko 8 ka hatramin'ny toko 20 nahitantsika an'izay karaha miaino anatin'izay favetavetana zay zany ianao dia manao tsy andovan'izany fanjakan'Andriamanitra zany ianao fa ny anjaranao dia aiza any amin'ny fary afo sy ny solofara ny anjaranao sorantsika ny tompo tapitra ny resitsika mikasika aniny resaka hoe fahavetavetana iny zany na hoe ny fanaony zao tontolo zao na hoe ny fanompo-tsampy ihany koa izany miditra indray zany tsika mitombo-kase manaraka zany jery indray tsika miditra mitombo-kase manaraka indray zany tsika tomboka efatra indray no jerentsika dia ny rahany zanak'ondry zay indray zany no jerentsika zany resaka tsika mikasika ny rahany zanak'ondry efa nresantsika kealana izy io tamin'ny fampidirana fa ito zany tsika iresaka zany hoe lalilalina kokoa mikasika an'izay rahany zanak'ondry izay izany ka jerentsika ary andehantsika any amin'ny exodosy indray ry resaka an'izay mikasika le resaka hoe ny rahany zanak'ondry maninona ny rahany zanak'ondry any koa zany dia lazaina fa famantarana zany ka tena famantarana mihitsy zany izy io satria rehefa tsy manana ny famantarana io zany ianao dia tonga aminao ihany koa zany ny fandringanana zany dia jerentsika ny amin'ny exodosy toko 12 exodosy toko 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12 no vakiantsika aloha jerentsika an'ilay izy amin'ny mahafamantarana anazy exodosy toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny 12 vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah niteny tamin'i Mose sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volana ity no voalohambolana ho anareo dia voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samiaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isan-trano ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka araka izay isan'ny olona ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no alainareo amin'ny ondro na amin'ny osy izy ary hotehirizanareo izy hatramin'ny andro 410 amin'ity volana ity dia amony azy amin'ny ariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra ary analany ny raha ka antetiny amin'ny tolanam-baravarana roa sy amin'ny taotam-baravaran'ny trano izay nanany azy dia hoaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny ary aza asianareo sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo ary toy izao koa no ataonareo raha mihinana azy ny valahinareo no voasikina ny kapanareo mitongotrareo ary ny tehinareo eo an-tananareo dia hoaninareo faingana izy fa Paska an Jehova fa andeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka mono
ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny Andriamanitra ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izao no Jehova. Ary ny rà dia ho famantarana ao anareo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny rà dia handalo anareo ka tsy lesy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egypta aho. Eo zany le inona ny zavatra misy. Ty volany ty ozy izy no voaloam-bolana ho anareo amin'ny taona. Iny ny volana io ny volana Nisanina zany. Satria tsy ny anarana volana zany, ny anarana volana amin'ny teny Hébreu zany tsy mitovy amin'le calendrier antsika io zany. Misy ny hoe Nisanina, misy ny hoe Abiba, misy maro samihafa zany izy ireo. Dia zany volana Nisanina zany eo amin'ny mars avril eo zany no misy an'izy io zany. Dia io izy ny voalohany iny no voalohan'ny taona ho anareo io volana io izy. Ary amin'ny andro 410 amin'io izy no maninona no akanareo izy, zanak'ondry anankiray izy, tsy misy kilema izy. Zany hoe olona tsy misy refo, tsy refo zany le biby zany, ohatrany hoe kitringa na pomaso na misy maratra, ka tena hoe salama tsara zanak'ondry, tsy misy kilema zany. Dia alaina izy io dia amin'ny arivan'ny andro ny 410 iny zany hoe amin'ny ariva iny zany efa manomboka ariva alohan'ny maty masoandro iny mihitsy zany. Dia zao vonoina zany ny arivan'ny maty masoandro iny, vonoina zany le zanak'ondry. Dia ny famonoana azy iny tsy andrahoina amin'ny rano izy fa atsatsika izy. Dia tsy asiana sira zany iny fa hohanina matsatso iny miaraka amin'ny anana mangidy. Satria amin'ny alina iny izy no maninona no amonjeny Jehova ny zanak'Israely mivoaka eo amin'ny tany Egypta. Aoka izy ny tehinareo ny amin'ny tananareo, ny valahanareo voasikona ary ny kapanareo ny mitongotrareo. Fa amin'io no amonjeny Jehova nareo. Ary ny rahany iny zanak'ondry izy dia avy eo afafazo amin'ny tolanana sy amin'ny andro mivaravarana izy. Ka rehefa mandalo izy ny mpandringana amono ny matoan'ny Egypta rehetra izy, dia tsisy loza andringana ny matoanareo izy na dia kely aza. Zany hoe iny raha iny zany dia inona ny dikan'iny raha iny? Ny dikan'iny raha iny zany fanavotana. Izay ny dikan'iny. Raha mpanavotana zany namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Izay ny mahafamantarana azy. Ary tenenina le izy teo amin'le 110 dia ahoana izy amin'ny 110 teo teneniny tsara le izy. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo voasikona, ny kapinareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ny tananareo, dia hohaninareo faingana izy fa Paska any Jehova. Zany hoe ilay fihinanana an'iny hena iny zany natono tamin'iny alina iny, natsatsika dia tsy sira miaraka tamin'ny anana mangidy, dia iny dia hoe Paska ho anareo izany. Paska ho anareo zany. Dia le zanak'ondry no vonoina zany, iny tandindona zany iny ho fanavotana an'ny zanak'Israely. Eo le zavatra tiariana milaza manambara hoe tsy misy famelan-keloka izy raha tsy misy raha latsaka. Eto zany le raha latsaka zany dia zao tsy misy fanavotana zany na famonjena ho an'ny zanak'Israely raha tsy nisy zay raha nalatsaka zay zany. Ho fanavotana ny Israely. Nafafy teo amin'ny tolanana sy teo amin'ny andro ny varavarana. Dia hoy izy Andriamanitra, zao ny zavatra teneniny eo amin'le 410. Vakitsika ny 410 dia zao ny zavatra teneniny eo. Ary izany, andro izany, dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka fara mandimby no hitandremanareo izany eo amin'ny ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Izany andro izany ozy izy dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehova. Teo zany nanomboka le teraka zany le fety antsoina hoe Paska zany. Ka rehefa mierina zany taona io tonga ny volana Nisanina amin'ny andro 410 zany, dia maninona? Manao Paka zany ny zanak'Israely.
ho fahatsiarovana le famonjen'Andriamanitra nataon'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Araka le teneniny teo. Hatramin'ny taranaka rehefa faramandimy no hitandremanareo izany ho an'ny firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Le lalàna mandrakizay dia sy ny loi perpétuelle hozy izy. Ny marika an'io zany dia zao hoe marika ny famonjena ny zanak'Israely zany io, marika ny fanavotana ny zanak'Israely zany io, dia inona izy le Pasika any Jehova izany. Marihana fa io famantarana io dia tanteraka tamin'ny sorona izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria io ilay zavatra niresahantsika teo hoe raha tsy misy raha latsaka dia maninona tsy misy famonjena. Dia izao ny zavatra teneniny aty amin'ny Madio 5:20 jeretsika. Any Madio 5:20 dia izao ny zavatra teneniny aty. Madio 5:20 dia ny andininy 9:20. Madio 5:20 dia ny andininy 9:20. Jesosy no miteny eto, inona zavatra tenenin' Jesosy? Alohan'ny nahafatesany Kristy dia nanao fandraisana farany miaraka tamin'ny mpianatra, dia izao ny zavatra nitenenin' Jesosy rehefa nandray ny kapoaka izy. Andininy 9:20. Fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay hialatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ity no rako dia amin'ny fanekena. Eo zany le ny amin'ny fanekena. Izay no mahafamantarana azy. Ity no rako izay amin'ny fanekena hozy izy, izay hialatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Tsika nge tsy voavontsika raha tsy voavela ny helontsika. Ka iny zany le raha tany amin'ny testamenta taloha iny zany namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely voaka tao amin'ny tany Egipta. Tsy voavontsy ny zanak'Israely zany raha tsisy an'iny raha iny nalatsaka. Eto any koa zany tsy misy famelan-keloka zany raha tsy misy ilay rahan'i Kristy. Araka le teneny fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena izay latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Fantatsika tsara fa ny fahotana no nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra ka mampiafina ny tavany amintsika ka tsy mihaino antsika izy na mitaraina amintsika ary na tsika ary mitaraina aminy. Araka le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:50. Jerena antsika kely. Isaia 7:50. Isaia 7:50 dia izao ny vaky ny teny vakitsika ny voalohany sy ny faharoa. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy mihaino izy. Io zany no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka mahatonga an'Andriamanitra tsy mihaino ny feontsika na mitaraina ary satria ny helontsika zany eo ihany. Izay nefa no nahatongavan'i Kristy. Anaisotra zany amin'izay fisarahantsika amin'Andriamanitra zay. Ampamerina antsika amin'Andriamanitra. Ka mba hisian'izay fihavanana amin'Andriamanitra zay zany dia izao i Kristy mihitsy le raha zany mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Romanina 5:5 sy ny 7. Romanina 5:5 dia ny 5 sy ny 7. Rehefa hitantsika dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 5:5 sy ny 7. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izany ny fitiavan'Andriamanitra zany. Fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Eo le tany amin'ny testamenta taloha dia izao le raha nalatsaka iny le zanak'ondry tsy misy kilema. Jereo tsara. Zanak'ondry novonoina tsy misy kilema, tsy misy petipetina. Kristy ihany koa dia lazaina fa Kristy le zanak'ondrin'Andriamanitra le manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Kristy ihany koa dia lazaina fa Kristy dia tsy mba nanota ary tsy nisy heloka atao aminy. Izany hoe Kristy zany tsy mba nisy kilema ihany koa. Izay mahatonga hoe tandindon'i Kristy zany le zanak'ondry izay novonoina. Dia eto izy dia miteny fa ahoana izy teo? Fa Andriamanitra izy mampiseho ny fitiavana antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Le zanak'ondry novonoina ho famonjena ny zanak'Israely nivoaka avy tao Egipta. Dia eto ihany koa Kristy zany maty hamonjy antsika ihany koa Kristy.
fitiavan'Andriamanitra atsika zay zavatra zay. Tahaka ny tiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely ihany koa ka namonjeny azy. Dia toy izany le vaky teny, koa mainky aza ny amonjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana kely rehefa no hamarinina tamin'ny rano isika. Raha efa novonjen'i Kristy tamin'ny rano tsika ka efa voavonjy noho ny amin'ny rano Kristy. Ianao mantsy mieritreritra ianao za Kristy efa maty ho aho. Dia efa voavonjy azy zany. Tsisy atahorana intsony. Olombelona ihany tsika, mbola miaina eto amin'ity tany ity tsika, mety ho latsaka tsika. Ka raha efa novonjen'i Kristy tamin'ny rano tsika, dia ny rano Kristy ihany koa mbola manadio antsika hatrany amin'izao fotoana izao zany, manasa ny fahotantsika. Mba hahazoantsika ilay fanjakan'ny lanitra. Ndrao dia hoe efa voavonjy dia hoe satria araka ilay fomba fitenena zay hoe sauver une fois, sauver pour toujours, diso be zany. Tandrema fa diso be zany. Fa novonjen'i Kristy ianao, nandrain'i Kristy ianao, fa isan'andro ianao dia zao, zay no mahatonga an'i Jesosy miteny manambara hoe miambena mandrakariva ka aza mitsahatra hozy izy. Dia ilay fiambenana manantona ny tempolin'Andriamanitra ianao, mifono isan'andro ianao, mangataka famelan-keloka sy famindram-po, mangataka ny fanadiovana noho ny amin'ny rano Kristy. Zay no mahatonga anazy. Misy milaza manao hoe zany rano Kristy zany tsy mila angatahana intsony. Fa efa voavonjy-Andriamanitra ianao, efa voadio ianao dia efa voavelana ely koa. Fa inona ny tenen'ny Kristy eto? Averiko tsara ilay izy teo. Fa Andriamanitra izy mampiseho ny fitiavana antsika. Fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy isika Kristy, novonjena tamin'ny rano Kristy. Koa mainky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarininy tamin'ny rano isika. Io rano Kristy io zany manamarina antsika isan'andro. Mila angatahana io, hanadio sy hanasa antsika, hanamarina antsika isan'andro. Fa tsy hoe efa nodioviny, efa novonjen'i Kristy tamin'ny tany dia tsy mila ny zay no mila embenana isan'andro, angatahana ny rano Kristy io. Andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo dia inona ihany koa ny teneniny. Fa raha folombola fahavalo aza isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, mainka ny amonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa ny ampihavanana. Ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponsika izay nahazontsika ny fihavanana ankehitriny. Eo zany ilay hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika noho ny fahotantsika, noho ny helokantsika. Nahazo fihavanana tamin'Andriamanitra zany tsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia araka ilay teneniny teo hoe raha mbola fahavalo ary tsika no nampihavanana tamin'ny nahafatesan'i Kristy, mainka ny amonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana. Tena mbola mamonjy antsika io raha ny zanak'ondro io ankehitriny zany. Aza dinoana zany zay dia mila angatahana io, hanadio antsika sy hanasa antsika. Ny fananantsika ny raha ny zanak'ondro io manadio antsika. Famantarana ho antsika zany io. Famantarana ny famonjena ho antsika io, mariky ny famonjena ho antsika zany io. Fa mandeha moa ilay fotoana tapitra sady ilay izy, fa io ihany ny hanohizantsika ny lesona zany. Raha misy fotoana indray dia tohizantsika amin'ny ariviany zany. Mivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra ray. Jehovah Andriamanitra ray io misaotra anao zay. Raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao. Mana-masina anay rainy amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ny anaran'i Kristy nandratanezany vavaka izany eto anatrehanao. Misaotra Jehovah tompony maro. Amen. Manao velomantsika indray ary. Sitrapon'Andriamanitra dia raha riva indray tsika. Bye bye daholo.